Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba antsika rehetra mpanjoy ny radio plus 100.2 FM amin'izao maraina ny alarobia 7 oktobra izao araka ny efa nampahafantarana antsika dia manana vahiny ny fandarana eto amin'ny radio plus ho an'ity androany ity raha antsika amin'ny TV plus androany alina ihany koa izay fandarana manokana ho rahantsika eto izay araka ny efa nampahafantarana antsika ihany koa dia vaintsika ho an'ity androany ity ny ministra ny ponina Ontina Real sady ministra ny fiahina ara-tsosialy sy no ministra misana ihany koa ny fampiroboroboana ny vehivavy miarabanao ramatoa ministra ry Tongasoa eto amin'ny plateau ny radio plus indray taorian'izay sy volana tsy mivahinana no teto amin'ny fandarana izay. Ya miaraba ny Abraham dia miaraba antsika rehetra ihany koa izay manaraka an'ity fandaran'ity na amin'ny alalan'ny radio plus 100.2 FM na amin'ny alalan'ny TV plus Madagasikara manerana ny Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Aleo tsorona aminao ramatoa ministra fa dia be mpanaraka tokoa ity fandarana ity ho an'ny androany satria 6 volana no nametrananao teo amin'ny gouvernementa 6 volana ihany koa no tsy nandraisanao fitenena natao anatina plateau sy ny atrianao mpanao gazety amin'ny fandarana manokana sahala amin'izao ka vonandeny bande annonce dia fa miandry avokoa inona ny zavatra ao ambaranao ao anatin'izany fandarana manokana izany misaotra anao aloha nanaikina saina tao anatin'ity fandarana manokana ity. Ya misaotra anareo nanasa ary tonga dia ametrahako fanamariana kely ngamba izay zavatra nirisahanao izay Abraham le hoe 6 volana tsy niteny safidy tena safidy tsy niteny tao anatin'ny 6 volana satria hafa mihitsy le hoe mpanao gazety teo aloha dia amin'izao membre na gouvernement izany hoe misy asa aloha voalohany napetraka tamiko dia izay asa izay no hiraka na mission goavana be mihitsy napetraka amiko dia tsy hoe tsy manam-potoana iresahana fa aleo mifantoka bebe kokoa any amin'ny asa noho ny hoe mbola miresaka toy ny teo aloha ary ny faharoa manarakarak'izay tsy mitovy tsony tsy mitovy moa fa tsy hoe intsony ny statut ana mpanao gazety sy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa rehefa mpanao gazety ianao afaka miteniny zavatra rehetrarehetra ary indrindraindrindra mitsikera zay isan'ny nahalalana fa rehefa ao anatina gouvernementa indray ianao dia akoatran'le devoir de réserve izay tokony hanananao dia eo ihany koa ny solidarité gouvernementale amin'ny zavatra rehetra mitranga dia tsy maintsy mirahina ao anatin'iny zay le safidy satria rehefa ny safidy niditra ao anaty gouvernementa dikan'izay ny safidy ny anao politika ny fidirana ao anaty gouvernementa dia efa fanaovana politika hafa ny asa fanaovan-gazety hafa ny fanaovana politika. Io solidarité gouvernementale io ramatoa ministra nisan'ny kianinao mafy izy io tamin'ny anao mpanao gazety ny asa fanaovan-gazety moa fantatritsika tsara fa manaraka anao eny foana izy inona na inona statut misy anao tiako horesahana ihany koa mahakasika an'izay satria betsaka ny fanakianana nahazo anao mahakasika an'ireny hoe tsy niteny mihitsy na teto amin'ny radio plus na teo amin'ny TV plus Madagasikara nandritra n'ireny fandarana dondresaka ireny sao dia tsara ihany koa manamafy anefa ramatoa ministra hoe tsy ao amin'le asa ihany satria fantatrao fa raha ny asa no tsy misy an'le fampitana vaovao dia sahala amin'ny tsy misy ihany izy rehefa tsy fantatry ny olona hoe inona izay asa ataonao izay ka nahatonga anao ny safidy an'izay angina sy anana an'izay solidarité gouvernementale izay. Le solidarité gouvernementale aloha amin'ny asan'ny gouvernementa rehetra mihitsy io zany manoloana n'le tsikere voaraika ane reny tsikera ataon'ny olona sy ny fanamariana hoe manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena aiza ho aiza ny mety opposition any Ontina Real amin'ireny zavatra ireny marina ny teninao teo aloha i Abraham le hoe rehefa mpanao gazety dia manaraka antsika foana izay dia marina ary indrindraindrindra hoe ny tiako apetraka hoe zao tsy mpanao gazety zay aloha mila mazava fa aorinan'izao indray za tsy ho ministra mandrakizay zay resahako foana mety raha pitso raha afaka pitso mety ho resahantsika eo ny resaka remaniement raha pitso raha afaka pitso mety tsy ho ministra tsony mety miverina mpanao gazety fa mila mahay an'izay manasaraka an'izay mihitsy any ivelany ara ny eritrereto maromaro aka ohatra aminao any Saint-Clair rehefa nanambady any Dominique Strauss-Kahn izy dia ny safidy
nanajanona ny 7/7 tsika moa tia maka ny ohatra ny any France Christine O'Krent rehefa ny fanambady tamin'ny Bernard Kouchner izy zay mpanao politika daholo reo a ministra ny sasany tamin'ny fotoana ny arahany tamin'le mpanao gazety de ny safidy ny anajanona ihany koa ny mahampanao gazety azy tahak'izay vao fantatritsika faraparany teo Audrey Pulvar zay mpanao gazety tao amin'ny télé niaraka tamin'izany fotoana zany niaraka izy roa le ministre ny économie et redressement productif moa nilazany frantsay azy avy eo voatery mihitsy izy niala tamin'le toerana mahampanao gazety azy maika moa fa hoe ny safidy a ny ho ministre na ho mpikambana ao anatina gouvernement tsy maintsy asiana parenthèse iny fa eo ny mahamarina n'le zavatra teneninao hoe ny mahampanao gazety a manaraka foana tsy fantatrareo nge ny zavatra mitranga any amin'ny kolisy ny zavatra mitranga ao anatin'ny gouvernement andray a no miteny fa tsy aty ivelany ntsony any a no miteny ny zavatra heritreretiko hoe mety na tsy mety mba anitsiana ny lalakizorana eo anivon'ny gouvernement malalaka zany ao anatin'ny gouvernement afaka maneho an'izany hevitra zany aho indraindray arahana indraindray tsy arahana arakaraky ny fahitan'ny maro anisako hoe mety marina sa tsy marina le zavatra teneniko malalaka zany eo anivon'ny na ny filan-kevitry ny gouvernement na ny filan-kevitry ny ministra de zay mila mahay mampisaraka an'izay ary zay ny message voalohany tiako ampitaina amintsika zay manaraka an'izao fandaharana zao zay nanaraka hatramin'izay tamin'ny fandarana l'invité du Zomas tamin'ny mahampanao gazety a teto anivon'ny TV Plus Madagasikara hoe sehatra hafa indray zao no iediko anaovako an'izay ady zay ary ao anatiny ao a fa tsy voatery aty ivelany ntsony satria averiko indray a manana n'le devoir de réserve voalohany ary le solidarité gouvernementale faharoa ya iverenantsika any moa zay resaka politika zay any amin'ny faraparany aty fandarana aty raha mato ministra fa ny tena antonana sanana oetra ihany koa dia maha-ministra anao nisy an'le fivoriana fahafitopolo ny firenena mikambana tanterahana tany New York farany teo ianao anisany délégation niaraka tamin'ny filoham-pirenena resahana indrindra izy io mahakasika ny ODD objectif du développement durable mialohany iny anefa dia fantatrao tsara ihany koa fa Madagasikara dia anisan'ny tsy nahatratra mihitsy an'le objectif millénaire du développement izany hoe tsy misy izany a tratran'ny Madagasikara atao anatin'io OMD io a dia nefitsika ity irosindray makany amin'le antsoina hoe ODD ahoana no mety anatanterahana an'izany satria le izy hatrany amin'ny taona 340 ahoana no mety ho anatra tsaratsika an'izany ODD zany nefa ny OMD ary teo efa nanahirana atsika aotra ny notintsika zany raha ohatra ka tena tsorona ny marina tsy tena ohatra kosa nisy ihany ny avancé nisy ihany ny dingana vitantsika fa eo ny tiako iverenana kely sady mahatsiaro eto tamin'ny septembre taona 2000 no nandray an'io fanapahan-kevitra momba ny OMD na objectif du millénaire pour le développement io ny firenena mikambana firenena 90 tamin'izany fotoana zany no nakatoa an'io OMD io zay ahitana tanjona 7 tamin'izany fotoana zany efa mpanao gazety ary tadidiko ny PDG ny TV Plus Nicolas Rabe Mananjara no nanaraka ny flou tamin'izany fotoana zany ny amiral Didier Ratsiraka tany New York ary za manao ny papier aty Madagasikara satria moa izy tsy mpanao gazety fa mpaka sary dia alefa tiny sary dia za mitraité an'le izy namoaka an'izay le hoe misy ny objectif 7 zay misy ngamba ny somary tany saiko vetivety amintsika fotsiny satria ngeza be io ngeza be io ny hoe nisany tanjona voalohany dia hoe ampienana ny fahantrana sy ny mosary zany hoe réduire l'extrême pauvreté et la faim dia ny faharoa fanomezana fanabeazana fototra ho an'ny ankizy rehetra tokony hianatra ny fahatelo dia ny égalité des sexes et autonomisation de la femme io mahakasika anay ao ministère amin'izao fotoana izao dia ny fahaefatra fampienana ny fahafatesan'ny zaza latsaky ny 5 taona dia ny fahadimy ny fanatsarana ny fahasalaman'ny reny misy valo izy dia tafiditra tao fa zay aloha no resahako satria mba tsy ho lava be le izy ho azontsika tamin'ny taona 2000 tsika ny adopté an'io
filoa dideratsiraka tamin'izany fotoana zany. Inona ny zavatra nitranga teto Madagasikara? 2002 janvier tsika niditra crise politika ny firenena. Tadidio anefa fa raha ohatra tsika mijery ny taremarika tamin'ny taona 2021 dia ny 8.80 faingo 80 isanjaton'ny malagasy no nosokajiana ho mahantra. Zany hoe ireo 8.80 isanjato ireo zany no ezahana ny apiena azy na anafona azy amin'ny 2015 tamin'izany fotoana zany. Tsika angamba mbola mahatsiaro an'izany fidirana tamin'ny taona 2000 zany fotoana ngeza be dia nentanentana zao tontolo zao hoe mila mametraka zavatra tsika ampienana ny fahantrana. 2002 atsika ny ana crise nandritry ny enim-bolana janvier 2002 enim-bolana moa zany raha ny totaliny satria 5 jolay 2020 no lasa nanao sesitan'ny tena ny tany ivelany ny amiral dideratsiraka tao aorianany crise ary nandray ny fahefana tanteraka amin'izay Andriamatoa Marc Ravalomanana izy indray ny filoha. Zany hoe teo dia nitombo no ilay crise niakatra 80.70 isanjato indray ny isan'ny mahantra teto Madagasikara tamin'ny 2002. Zany ngamba tsy iverenana tsony hoe isan'ny nanana taux de croissance tsaritsika teto Madagasikara tamin'ny taona 7.70 taona 2000 ka hatramin'ny taona 2020. Tratran'ny crise zany tsika dia niverina tany amin'ny négatif ny taux de croissance tsika ary nitombo 80.70 isanjato ny isan'ny mahantra. Rehefa niverina amin'ny laoniny ny toedra raha teto amin'ny firenena nitondra ny filoha Marc Ravalomanana. Ny azy indray mantsy ny isan'ny nampiavaka ny fitondrany vetivety izy dia nahazo vola. Raha tadiditsika mois de juillet teo dia efa nisy ny fivorian'ny club de Paris izay nahazahoan'ny Madagasikara 2 milliards faingo 477 millions de dollars, 2,477 milliards de dollars ny vola efa azotsika tamin'izany fotoana izany. Aingana be zany ny fanampian'ny sehatra iraisam-pirenena an'le fitondrana vao nipetraka teo tao aorianany crise ary vetivety ihany azo lazaina zany satria raha miteny hoe vetivety ihany hoariko amin'ny taty aoriana taona 5.20 sika dia efa nahatratra na tamin'ny taona 5.20 sika no nahatratra mba tsy hisinony hoe mety misy fomba fijery subjectif ao anatiny 8.70 isanjato indray zany teo ny tany fahantrana teto Madagasikara. Zany hoe nahatratra n'le niveau any 2001 tsika tamin'ny 2005. Zany hoe tsy niena ny fahantrana fa niverina teo amin'le niveau an'ny 2001 dia nanomboka teo indray tsika no nanao ezaka zany hoe ekarana amin'izay iverenana amin'le hoe nanomboka tany amin'le 2000 ny adoptena an'le OMD tratrany 2009 indray tsika crise vaovao indray. Teo amin'ny 2009-2010 le 68% tamin'ny 2005 niakatra 76,50%. 7.70 isanjato indray ny tahany fahantrana teto Madagasikara. Ilazana amintsika zany hoe isaky ny miarin-dotsika dia jereo mandalo crise foana le firenena. Zany hoe miverina eo amin'le niveau avant crise foantsika ary amin'izao fotoana izao tsika tsy mahatratra an'le niveau avant crise tsony. Amin'izao tsika 5.20 zao 1.70 isanjato ny tahany fahantrana eto Madagasikara kanefa ny tanjotsika tany amin'ny ny adopté ny OMD tamin'ny taona 2000 dia hoe mba ny 5.30 isanjato ny vahoaka malagasy sisa no ao anatin'le tahany fahantrana amin'ny taona 5.20. Zay ny teneniko any Abraham tsy resaka hoe tena hoe tsy tratratsika fa nisy fotoantsika miarin-doha dia milentika foana isaky ny misy crise. Misy fotoantsika miarin-doha dia milentika foana rehefa misy crise ary rehefa avy eo moa tsika eny an-dalana eny mbola ho resahako satria ny resaka teo scolarisation. Eritrereto tamin'ny taona 4.20 tsika nisan'ny tsara taremarika indrindra 7.70 isanjato ny tahany fampidirana tsekoly ny zaza 9 ka hatramin'ny 10 taona. Dia nilatsaka kely izy io tamin'ny taona 2006 natratra 96,2% 7.70 isanjato. Tratran'ny crise tsika dia tahak'izay foana taty amin'ny 2012 nilatsaka tany amin'ny 7.70
efatra isanjato indray ny tahany fampidirana tsekoly io zany tiako mazava tsara hoe hafa le tahany fampidirana tsekoly a de hafa le taux d'achèvement rehefa avy eo miditra tsekoly daholo ny ankizy marina 100 fa firy am'ireo ny tena mahavita ny primaire zany hoe tamin'ny andronay moa T5 fa am'izao tsy haiko na 7e ny ilazana azy firy any tonga hatramin'ny 7e de raha ny taremarika dia 70% ny ankizy no tonga hatramin'ny T5 zany hoe raha misy ankizy 100 miditra voalohany amin'ny classe primaire de ny 70 am'ireo no mahavita ny ana zay taremarika zay ny alefako maro io objectif io anankivaly ny objectif fa mety hoe zay no resahako aloha zao fa afaka miditra amin'ny hafintsika rehefa avy eo hafa ihany koa ny taux d'abondance scolaire zay tsy nyresahanao teo andritran'izay fanazavana nentinao teo zay reny manko fanazavana ara-politika nitondranao andreny fa raha ny fantatry ny maro aloha zany de izay ny chiffre ny taremarika tsy nisy tratra Madagasikara reo objectif anankivaly reo atao anatin'le OMT antantara ianao teo nresaka tsy nahatratrarana n'le OMT eo ihany koa mahafantatra ihany koa ianao fa rehefa miakatra ny toe-karena zay vao ny vahoaka zay vao afaka manana n'le force ahafahana miditra ao anatin'le raha-pirenena ary micomprendre an'le izy ary manana an'izay force izay ary nahatonga n'le crise tamin'ny 2002 nahatonga ny crise tamin'ny 2009 satria niakatra ny tany toe-karena malagasy raha mahantra manko ny vahoaka tsy hanana an'izay force izay andeha ilahatra iny anarabe ny hoanina hoaniny androany no tadiavina fa tsisy raharaha iny an'izany resaka politika izany ka zay mihitsy eo Abrahama ny tiako isotomana ny saintsika rehetra androany vita zay ny 12 taona za raha mieritreritra hoe mbola voafiry taona moa za tamin'izany 12 taona lasa zany zao aty efa firy taona de eritrereto hoe 12 taona lanitsika fotsiny tsy hanometsiny misy ny fahamarinany avokoa na mety nampitombona azy reny krizy ny ainatsika teto amin'ny fireneny reny fa androany amin'ny teny rehefa avy tany New York tena nalahelo lazaiko anao ny firenena maro ny mirehare zao ny vitanay zao ny vitanay tsika malagasy no isan'ny tsy nahavita mampalahelo de mifanometsiny raha mahatsiaro hoe 12 taona lasa zany isan'ny tsikera hoe zao ve ny fiainantsika gasy mahantra fa 12 taona ty aorina mbola mihoatra noho ny tamin'ny 12 taona lasa ny tahany fahantrana zaho tsy hanometsiny hoe nisy reny krizy reny fa ndao tsika andray lesona raha hiatrika an'izao ODD zao tena mitodika amintsika vahoaka malagasy mbola fotoana ve zao tena petrako mihitsy iainatsika iemoratsika amin'ny dingana rehetra ataotsika eto amin'ny firenena mety isy teny hoe politika be zany zavatra resahako zany satria ao anatina fitondrana de miresaka zavatra ohatr'izany fa le izy lesona no raisina ny fitondrana amin'izao fotoana zao fitondrana nivoaka tamina fifidianana mety itentsika hoe ka zao na zao na zao ndraisiko noty mihitsy firy isanjato ny vato azony filoha ankehitriny tamin'ny fifidianana 3 zay 3 isanjato ny azon'ny mpifaninana tamin'ny fihodinana faharoa 9 isanjato tsika tsy hijery hoe firy ny pahavitriana tamin'izany fotoan'izany fa raisitsika fotsiny reo taremarika reo nisy 9 isanjato tsy nifidy azy fa izy aloha ny filoha eo ohatrany any États-Unis raha raisiko tamin'ny fifidianana tamin'ny voalohany eny ny azon'ny Obama tamin'izy tamin'ny 2008 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 52% de tamin'ny faharoa ny latsaka 51% fa izy aloha no filoha amerikanina tsy misy amerikanina mieritreritra mihitsy hoe andao aongany io fa nisy 17 isanjato tsy nifidy any Obama any zany tonga de tsy maninona message politika no etiko satria mifandraika amin'ny politika ny fanatanterantsika an'io ifanometsiny eto foantsika na afaka ty zao 2015-2030 ny ODD tonga indray ny 2030 sanatria ve ty fireneny ty de mbola iveriny tsika hoe tamin'ny 2001 tsika 7 isanjato ny mahantra rehefa nandalo teny ny krizy nisy fotoana nidina ambany nisy fotoana niakatra ambony 12 taona ty aorina raiky amin'ny 7 isanjato ny mahantra dikan'izany eny tsika tsy nandroso mihitsy ny emitra ary tsika de eo ny tenenako hoe
io aloha le filoha eo ndao tsika miaraka hiasa ry zay no natonga ana niditra tao anatina gouvernement averiko foana zay zavatra zay hoe inona am'izay raha ny anjara briko etiko fitondrana ara-dalàna aloha io inona ny anjara briko etiko a de miditra ao a miasa tsy aritra mandrak'izay eo koa ny filoha-pirenena manana mandat 10 taona fa tsy ny ministra de voatendry mety ho 3 volana mety ho 4 bolana mety ho 8 bolana fitainao ny asanao mametraka zavatra tsara ianao de amin'ny fifaliana mialy eo de faly a raha ohatra ka rehefa mialy eo amin'ny toerana ministra io le olona mandimby eo finaritra mandray an'le toerana hoe mba tsy ny akiviko niditra tao anatin'io ministera io no akiviana idiran'le olona eo fa za aloha mino fa raha ny zavatra petrako am'izao tsara lavitra noho ny idirako teo no raisin'le olona ka zay no anaovako antso am'izao fotoana zao ohatry ny any am-piangonana io rehefa mandeha mivavaka tsika tsy pasteur ny andanantsika any am-piangonana ho anay moa ho an'ny kristianina zany jesosy ny andananay any am-piangonana andriamanitra ny andananay any am-piangonana fa tsy pasteur tsy anjaranay no mitsara amin'ny pasteur mety mahasamy hafa azy hoe ty filoha-pirenena voafidy fa ny tanindrazana rehefa io ny eo ny amerikanina am'izao fotoana zao raha miady amin'ny Vladimir Poutine tsisy teny mihitsy hoe zay de tsy manohana ny Obama fa zay manohana amin'ny Poutine satria zay le républicaine tsy nifidy any Obama de aleonay manohana amin'ny Poutine tsisy anao an'izany déclaration zany officiel fa tsy midika zany hoe ao anatiny mafana tsara mihitsy ny fanoherana fa misy fetrany zany le izy ho an'ny tompontsoa ambonin'ny firenena zay le teneniko teo hoe rehefa mandeha mivavaka tsika andriamanitra ny andanantsika any fa tsy pasteur de ho an'ny firenena c'est ça firenena ndao ny fitiava-tanindrazana mba tonga ny taona 340 de hitodika tsika ijeriny lasa hoe efa nilozanay lavitra zany fahantrany zany 10 taona lasa fa zao tsika mbola milona ao anatiny aizaho izy am'izay lefa natatirana an'le ODD satria nyresaka an'le OMD foany tsika teo andao andray ho resana le ODD hoe tena mety hianana izay herizika atratran'izay tanjona ho an'ny ODD zay ary ve Madagasikara ao anatin'le agenda poste 2015 12 taona no fetrahana tratrarana an'le ODD mety hotratra Madagasikara ve nyresaka ianao teo hoe ny fanjakana Ravalomanana tamin'ny 2000 tao anatin'ny 3 volana fotsiny izy de efa nahazo an'le 2 millions de dollars atsika ty 2 taona 3 taona tao ireny fitondrana ny FMI zao mbola mameno-bolana indray ahatratrarana ny fanomezana ny vola indray am'izao fotoana zao aiza ho aiza ny mety ahatratrara atsika zany agenda 2030 zany poste 2015 tratratsika io rehefa miaraka tsika rehetra ny ana tena zay mihitsy manana zay volonté politique zay ve ny fitondrana mino fa ny fitondrana rehetra manana an'izay volonté politique zay de 2000 à 2015 inge tsika filoha efatra ny nandalo teo e Didier Ratsiraka Marc Ravalomanana de Yandra Rajoelina moa zany filohan'ny Tetezamita de Hery Rajaonarimampiana nanao ny 2014 à 2015 filoha-pirenena efatra za mino fa nanana tao anatiny daholo reo hoe finiavana androso fa io le teneniko hoe mila fiara-mientany rehetra rehefa tsika rehetra ny miara-mientana hoe andeha androso tsika ho any amin'ny 2030 azafady ampiena ny fahantrana de mino fa tratratsika ny tanjona 70 indray ny tanjona amin'ity ODD tina objectif du développement durable zay indray zany ny antony nampidirina le durable satria araka ny fantatritsika io resaka développement durable io indray zao no isan'ny zavatra ngeza be mihitsy satria ao anatin'ny resaka fampandrosoana na ny développement de efa tafiditra goavana ao anatiny am'izao fotoana zao ny resaka tontolo iainana hitatsika io miaintsika ny any Frantsa am'izao fotoana zao hitatsika io inondation io inge mifandray am'le fiovaovan'ny toetrandro hoe ateraka le fahasimban'ny tontolo iainana manerana an'izao tontolo zao ary voafarany teo koa tsika ny ainany zany teto Madagasikara ny ainan'ireny inondation goavany reny fa eo moa tsy mitovy zay le antsoina hoe le résilience les capacités de résilience an'le vahoaka tsy mitovy satria ny frantsay moa izy manan-karena ny vahoaka ny amboniny fa efa mividy vetivety izy de miarina am'ireny loza voajanahary reny fa isika eto Madagasikara de mafy rehefa hidonan'ireny zavatra ireny zay mahatonga ny hoe
lasa tafiditra ao anatin'ity resaka développement ty ny resaka environnement ka sisy koa avy hatrany le fanontaniana satria miresaka an'le inondation tany France ianao raha mato ministre nisy an'ireny tondradrano teto Antananarivo ireny tamin'ny volana janoary tany nisy an'le appel à solidarité nitanterahanareo ny resaka atao anatiny hoe mangarahara hatramin'izao ohatra ny tsy hita eny le mangarahara resahanao tsy nahita chiffre navoaka ny tao ministère zay aloha sa ny communication anivonareo ny tsy ampy tsara nametrahanao ny fanontaniana i Abraham satria marina tokoa zay vao nandray toerana ministra tamin'ireny fotoana ireny 5 janoary no voatendry ho ministra ary ny zoma 3 janoary no nanao an'iny fanambarana iny tao ministera hoe manao tsika antso amin'ny firaisankina-pirenena na ny appel à la solidarité nationale satria tsapa tamin'ireny fotoana ireny hoe goavana le olana ministera raha teo moa vao resaka foana amin'le hoe tsy de tena manana moyen kanefa nandrasan'ny olona hoe inona raha ny mety valiny zay le réponse hoentin'ny ministera tamin'ireny fotoana ireny de nanao ny antso fa raha tadiditsika ihany koa ny filan-kevitry ny gouvernement taoriana n'iny fotoana nanaovako ny fanambarana iny de nandray atanana n'le appel à la solidarité nationale zany hoe vao tonga 30-31 1er 2 3 ny 3 febroary 2015 dia no raisin'ny gouvernement tantanany iny resaka appel à la solidarité nationale iny ary raha tadiditsika somary nisy fiovana satria ny anay resaka SMS ny eritreretinay isiny le mangarahara de iny lasa nakao amin'ny bibliothèque nationale nanolotra an'le izy ka eto angamany tiako mitondra an'izay fanazavana zay hoe tsy nisy ny idiran'ny ministera amponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy mihitsy inetsika natao tamin'iny fotoana iny fa ny vola tamin'iny de nakany amin'ny BNGRC mivantana fa tsy taty amin'ny ministera araky ny eritreretinay hoe ataonay mangarahara tsy taty fa raha ny fahafantarako azy kosa nylaza mazava ny gouvernement hoe afaka manantona ny BNGRC reo rehetra zay mitady ny fanazavana sy ny mangarahara mikasika ny compte sy ny fanomezana rehetra tamin'ireny fotoana ireny tiako mariana veriko fotsiny tsy misy idiranay ministère amin'ny population tsy nandray na ariary tamin'ireny volany men'olona reny zay ny volan'ny raisinay de nomeny diaspora tany New York tamin'ny fandalovako tany tamin'ny mois de mars sy nanomeny ny diaspora tetsy à la Réunion zay nanolotra de nomeny anay mivantana tao ministera ary izy ihany koa nanaraka anay hoe reto avy ny zavatra vidiana de nasinay médiatisation moa izy mba isin'ny mangarahara isy le mangarahara satria ny raha ny chiffre ny taremarika tadidin'ny olona indrindra aloha raha mato ministra hatramin'izao de ny hoe aotra faingo telo isan-jato ny teti-bolona nana ministera amin'le hoety miasa le mangarahara zany angatahana foana izy io mba isin'izay tamberina ndraikitra indrindra ianao mahafantatra an'izany tsara ihany koa ho resantsika ihany koa mahakasika an'le politique nationale de protection sociale ho an'ny Madagasikara manokana aloha zany de tao anatin'izay 5 taona ny isin'ny République malagasy zay de ataontsika hoe sambany angamba vao nisy an'izany politique nationale de protection sociale izany atoko hoe amin'ny andronao no nety isiny zany ny politique nationale de protection sociale izay na izany na tsy zany eo amin'le fanatanterahana anazy no mbola mampametra-panontaniana tsara be le manana an'le politique nationale de protection sociale mieritreritra an'izany hoe tena mbola tsy nanana zany mety Madagasikara de ireo olona rehetrarehetra zany mieritreritra hoe mba mety hanana an'izany fiahina ara-tsosialy zany angamba satria 100 malagasy any aloha hatramin'izao no mbola tena manana an'izany fiahina ara-tsosialy amin'ny fomba officialy sy ara-dalàna izay eo amin'le resaka financement an'ity politique nationale aty ny tiako resahana satria mandray betsaka ihany izy io ny banque iraisam-pirenena laza fa ny prime ministre laza hoe fa misy an'le 40 millions de dollars entina hamatsiana volan'izy io ao anivon'ny banque iraisam-pirenena nuancé ny banque iraisam-pirenena indray nefa n'le izy rehefa avy eo tsy te atotona tanteraka any amin'le politique nationale de protection sociale ity vola 40 millions de dollars avy amin'ny banque iraisam-pirenena ity aizany mety hanatanterahana an'izay politique nationale zay satria tena teo raha le hevitra aloha de tena tsara de tsara tokoa fa eo amin'le fanatanterahana anazy foana no mila apetraka le fanontaniana hoe aiza ho aiza izany no teti-bola entina hamatsiana zany politique nationale de protection sociale izany
mialohan'ny idirako any amin'ny financement raha mety ianao iabrama iverenao kely vetivety satria le fanazavana n'le hoe politika ny fiahina ara-tsosialy mihitsy satria tsorona aloha somary sarotsarotra raisin'izay izy io concept vaovao izy ity raha tany a New York farany teo tamin'ity resaka adoption an'ny ODD na objectif de développement durable ity de maro moa ny filoham-pirenena ny fandimby ny teny teo de eto aloha manao tsetsatetsa tsy aritra kely fa faly mihitsy atany nahita an'izany hoe Barack Obama zany en direct nanao discours nahita an'izany hoe Vladimir Poutine zany nahita an'izany hoe Angela Merkel zany de ny filoham-pirenena malagasy moa zany iny isan'ny nandray anjara fitenenana. Mety ho azonao amin'izay ngamba le ataon'le tsy ataontsika hoe filoham-pirenena fa ireo mpitondra malagasy zay miady mafy ho an'ny New York ijirensa. Tsy ady io tsy maintsy makany io sehatra ngeza be. Vladimir Poutine 10 taona tsy nandray anjara io tsy nandray anjara tamin'ny Assemblée Générale des Nations Unies niverina izy tamin'ity taona ity io zany sehatra anankiray iarahany zao tontolo izao fa tsy hoe miady makany ny tsy nakany ane tsy fidiny azy ny tsy nakany ary nisy nakany fa tsy afaka ny teny dikan'izay zava-dehibe le ahafahana miteny eo mba hitondranao hevitra enon'ny rehetra ary zao moa za ao anatin'le sehatra politika eo anivon'ny gouvernement de mahita an'le hoe inona kay zany ady hevitra avo lenta zany fa niona tamin'ny sekretera général ny firenena mikambana zao ny filoham-pirenena malagasy de isan'ny nanatrika tao anatiny tao fa zava-dehibe zany fa mbola tsy azoko tantaraina rareo moa satria mbola ministra zao fa tiako tenenina hoe tena zavatra avo lenta ahafahanao mampita amin'ny firenena rehetra satria ny Nations Unies de instance internationale ambony indrindra ary eo any zavatra zay teneninao eo sady tazomin'ny olona amin'ny zavatra teneninao ianao ary ny fangatahanao koa eo zany ny afaka hanaovana fangatahana na ny plaidoyer goavana mihitsy amin'izay zavatra ilainao ho an'ny firenenao de izay le teneniko hoe nafinaritra ka le filoham-pirenena nandray anjara fitenenana tao zay maro de maro ho an'ireo tsy nahatratra ny OMD tsy tsika rery akory ny tsy nahatratra fa nisy ihany koa ny firenena andalam-pandrosoana maro tsy nahatratra n'le izy de isany voaresaka tao hoe isany hoa antony tsy nahatratrara ny firenena ny OMD ny tsy fananana ny politique de protection sociale zany hoe ngeza be io ary zay no natonga an'io rehefa hitan'ny firenena rehetra fa tsy tafavoaka tamin'ny 2008 tany Namibia ny vondrona afrikana nanomboka ny teny hoe mila mametraka politique de protection sociale ny firenena ty Afrika de avy eo moa ny OIT ndray tamin'ny 2012 no nametraka ihany koa hoe mila mametraka an'izay politique de protection sociale zay io ministera iandreketako amin'izao io ane taloha ministera mponina sy ny raharaha sosialy ministère de la population et des affaires sociales de zao izy io vao hoe ministère de la population et de la protection sociale de les promotions de la femme koa moa azadiny mihitsy resantsika rehefa avy eo ny resaka vehivavy de ny fiahina ara-tsosialy zany tena ilaina satria le vahoaka mahantra inona moa le fiahina ara-tsosialy ny fiahina ara-tsosialy de fanampiana n'le vahoaka tena vulnérable le tena marefo le tena marefo zany hoe ohatra amin'ny fampianarana tsika mitaky hoe ny ankizy tokony ampidirina any an-tsekoly fa rehefa mahantra ane le ray aman-dreny ahoana moa ny andefasan'ny ankizy any an-tsekoly ary indrindrindrindra tsara jerentsika ny any ambanivohitra rehefa any ambanivohitra ny ankizy mbola mandeha tongotra 2 kilometatra vao tonga any amin'ny sekoly le ankizy nona eo zany le fiahina ara-tsosialy hoe omena fanampiana le ray aman-dreny omena fanampiana le ankizy ary zay le filets sociaux de sécurité iarahantsika amin'ny banky iraisam-pirenena amin'izao tsy ny PNPS ministère no financé no vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola amin'le 40 millions de dollars fa misy tetikasa ny arahan'ny ministera mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana vehivavy miaraka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny ministera ny fambolena ary miaraka amin'ny FID izay agence d'exécution ny banky iraisam-pirenena namolavola tetikasa
niaraka de io tetikasy io ny antsona hoe FSS na filets sociaux de sécurité novatsin'ny banky mizara anankiroa izy io misy le antsona hoe argent contre travail productif mahazatra atsika ny argent contre travail iny le IMO mahazatra atsika iny hoe miasa etsy izy de omena vola fa ny argent contre travail productif de mifantoka kokoa any amin'ny fambolena zany hoe jerena le olona ary mamboly izy zao mena masomboly izy mena fanampiana izy mena sakafo izy zany na vola afahany mba miaina satria raha nona izy tsy afaka hiasa tany de mamboly izy de rehefa hita fa mitsiro ohatra le tsaramaso de jerena hoe tena miasa kosa izy zany de mena indray ohatra any amin'ny afaka 2 herinandro ny fanampim-bola de jerena indray me mitombo niakatra 20 centimetatra kosa le katsaka de omena indray zay le hoe argent contre travail productif iarahana ministère ny fambolena de ny anankiray indray les transferts monétaires conditionnés zany hoe misy fepetra le ray aman-dreny indray faritra 5 moa no ny safidina anaovana anazy io le faritra 5 tena iverina hoe mahantra mena vola ny ray aman-dreny fa ny fepetra de zao tsy maintsy mandeha mianatra ny ankizy de jerena ny résultat scolaire ny ankizy ary indrindrindrindra ny assiduité zany hoe mazoto mandeha mianatra ve tena alefa ny le ray aman-dreny tokoa mba tsy hoe omena azy fotsiny zay santionany fotsiny ao anatin'le fiahina ara-tsosialy fa misy koa ny fiahina ara-tsosialy le atsotsika hoe contributif io le resantsika foana hoe ny resaka pension ny resaka sécurité sociale de eo le resahanao Abraham hoe 100 mahazo an'izay satria ny 100 ihany ny ao anatin'ny sehatra manaradalàna na ny secteur formel de iny ao anatin'ny sehatra manaradalàna iny misy CNAPS SOSTI fantatritsika zany tsika amin'ny sehatra tsy miankina fa le 90% za mitenenao itsy mpivarotra hitanao etsy amin'ny sisiny arabe itsy zay informel rehefa marary io tsy misy fiahina azy fa le kely ananany ao am-posiny ao mbola esorina etohany ny fitsabonany zanany ny vadiny ny tenany mafy be lazaiko anao fa mahatonga antsika malagasy miazakazaka ho an'ireo zay manana nationalité vahiny de miazakazaka mandeha any ivelany rehefa marary azahoana le fiahina ara-tsosialy any amin'ny firenendehibe fa tena goavana be za zao malala olona voan'ny cancer fizy manana nationalité de lasa izy nandeha any Frantsa de mba prise en charge ny traitement any ray manontolo fandana ny tany io ny ololeto voan'ny cancer zany na sanatriny zany ny aretin'ny rein na ny aretina hafa fa tena azotsika tsaina otrina nefa tsy misy zay fiahina ara-tsosialy zay de zay le 700 isan-jato zay no jerena ao anatiny io politika io amin'izao fotoana izao fa zany tsy midika akory na le 100 isan-jato ary fantatrareo zany makany amin'ny hostie inona ny azotsika miteny hoe tsika satria za tamin'ny secteur privé koa paracétamol de misy ohatry ny fanafody générika tsy fantatro reny nomeny maso ara de efa tsy raisiny atanana hospitalisation tsy raisiny hostie atanana nefa otrinina zay nge le hoe contributif marina fa miala ray isan-jato ny karaman'ny piasa de ny mpampiasa ny miala 5 isan-jato raha hostie 13% raha CNAPS fa ty eto ary za teto te apitatsika zay miaino amin'izao fotoana izao satria resaka sosialy ny resahana androany ianao mety tsy taitra za ave vao 30 taona fa afaka 30 taona ianao ho zoky olona fa ny zavatra iaina ny zoky olona amin'izao fotoana izao ny olona efa misotro ronono fa 30 ans de service ny asa 30 taona zarara 9 ariary isaky ny 2 volana ny vola raisy ny akoatrin'le milahatra be isaky ny maka pension zany rehetrarehetra zany mila jerena marina tsy aty aminay zany ary io ny tiako ametrahana fanamariana kely ngamba i Abrahama hoe ministera amponina sy ny fiahina ara-tsosialy mametraka politika sy paikady no ataony stratégie fa izahay tsy manao mise en œuvre an'ireo politika ireo tsika zao raha miresaka an'io resaka projet FSS filets sociaux de sécurité zay vatsiny ny banque iraisam-pirenena vola io tsy zahay ministera tompoko manatanteraka an'io fa ny FID no manao azy ny FID de tsy rattaché aty amin'ny ministera amponina sy ny fiahina ara-tsosialy fa any amin'ny primature tsika raha miresaka hoe ny ankizy mandeha mianatra mba ampirisiana azy de
mena asiana ny cantine scolaire tsy izahay manao an'izany fa ny ministèren'ny éducation nationale ny ONN zay tsy aty aminay fa any amin'ny primature tiako fantatry ny olona zany ary ohatra tsika nyresaka an'le ianao nyresaka an'le inondation tamin'ny tondradrano tamin'ny fiandohan'ny taony reny tsara ho fantatry ny olona satria misy fotoana eo mantsy ny olona azoko le izy aiza ministère amponina marina zay tonga zahay de avy eo anjaranay no miteniny BNGRC tsy anjaranay manao an'ireny ao anatin'ny 10 andro voalohany zay ny maha BNGRC azy ny urgence rehetra de anjarany BNGRC ary ny BNGRC ny manana ny entimanana amin'izany ny BNGRC tsy aty aminay any ministère ny atitany zany hoe zahay zany eo fotsiny de miteny hoe oreto mijaly eny le olona tsy de lasa zay miazakazaka any amin'ny BNGRC fa kosa mba isin'ny fiara-miasa dia napetrakay mihitsy izahay ao amin'ny ministera ny hoe ndao mihitsy tsika no anatona an'ireo olona ireo ary de tsara mahafapo fiara-miasanay amin'ny BNGRC amin'izao fotoana izao mahafapo koa ny fiara-miasanay amin'ny FID amin'izao fotoana izao satria rehefa tsy ety aminay ihany izy de apetrakay ny fiara-miasa ho tombotsoan'ny ponina sy ny vahoaka malagasy mampatsiahana le fitentany amin'ny voalohany eny ny toeran'ny ministeran'ny ponina sy ny fiaina ara-tsosialy de saika lasa poste politika napetraka fotsiny foronina izy io anabetsabetsaka n'le toeran'ny ministera ametrahana an'le olona maro samihafa anatin'izay andaso aloha vetivety Abraham marina zay fijerinao zay fa satria tsy fantatry ny olona le andraikitra angeza be ao ary nisy fotoana tamin'iza voalan'ny ministra raha nanao fandaharana niaraka taminareo tamin'ny 17 ny volana janoary de niteny le hoe ny anay io ohatry ny eo amin'ny baiboly mena talenta iray bitika de bitika talenta ray fa tsy anao ohatry n'le olona tao amin'ny baiboly hoe ny avy iray de za tsy anao fa ny roa nanao ny nahazo talenta telo na anao ny nahazo talenta efatra talenta ray ny anay de ataonay zay mety amin'io ary sahako miteny androany fa voamaly ny omaly zay nandinika ny teti-bolam-panjakana 712 tao amin'ny gouvernement fa sahako miteny fa no ny ady atao no ny fanehoana amin'olona fa ministera ngeza be io satria io mendraikitra n'le vahoaka malagasy mahatra resantsika hoe raika amin'ny 70 isanjato ny tompo zao ny budget anay mbola ho avy moa fa mbola miady zay io le talenta kelinay anankiray zao lasa fois efa mba talenta kely anankiroa zava-dehibe zany ho anazy zay ny teneniko anao hoe nena miady ho an'ny vahoaka ny ataoko tsy no akaty aposiko mihitsy zany fa ho an'le vahoaka de rehefa tsy eo indray de engany le manaraka eo raha ohatra tsy eo de ny talenta roa indray ivadika efatra zay ny zavatra ngeza be fa hitanareo moa rehefa ivoaka fa tsika ane zao anatina session budgétaire hiditra tsika amin'ny session ordinaire manaraka eo session budgétaire de ngeza be zany ho anay efa mba mitombo kely le izy satria ray plus ray fois tsy de tena makaiza fa efa ngeza ihany ny olona aloha tsy tia lala raha mato ministra fa raha voaresaka fiaina ara-tsosialy afaka miteny ianao hoe any amin'ny BNGRC zany any amin'ny ministeran'ny fampianarana zany na izy zany misy fa ny olona rehefa tia lala fotsiny ponina de miresaka sosialim-bahoaka de ministera amponina aloha fantatry izy ireo ataontsika hoe excuse lana bala fotsiny angamba zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka zay fomba itenenako anazy aloha mila omena ny olona ny zavatra marina za lazaiko anao fa so de ataonao fa moramora koa no miresaka an'izany eto androany fa ministeran'olo-kafany ny ijabahako amin'izany resaka zany ary zany isan'ny fifandonana arakevitra fa tsy hoe ady atao anatin'ny gouvernement tamin'ny voalohany satria ny olona tonga ary misy trano mirodana tonga ao aminay eo amin'ny ministera fa raha vao tonga any ianao de miady amin'olona fina ny idiranao amin'izany fa tsy anao zany ary miakatra be ny rano de anao zany maika amin'le izy hoe andray mijaly le olona fa tonga any ianao fa misy miteny hoe fina ny idiranao fa nga anao le ty resaka rano ty fa tiako tenena hoe zany ny ametrahana fiara-miasa tsy mora satria tsy manana latitude zahay
ao anatin'le ministera fa zay ny ataoko anao to hoe zava-dehibe zany budget anao x2 zany nga ataonao fa kely efa zavatra angizabe zany ary tiako mampafantatra ny olona zany fa tsy mbola azoko avoaka moa le taremarika raha tsy efa tonga ny fotoana resaka budget x2 anao fa raha ohatra ka nyresaka ny LFR tsika ny loi de finance rectificative mbola tsy anananay aloha zany satria nareo ny gouvernement tany tena mahafantatra hoe aona mahakasika an'izy eo am'le fanatanterana n'lay PNPS hatrana ny tiako resahana ny ao anatin'le RFR izay raha ny version anananay mpanao gazety aloha hatreto de ny enatra any amin'ny 600 any ny budget ministère ny éducation nationale ny resaka koa tsika eo amin'ny ministère amin'ny fahasalamana ny enatra any amin'ny 350 miliara any ny budget ananan'ireo ministère ireo anefa ny tena anisan'ny fenitra anankiray ahafahana manana an'izay fiahina ara-tsosialy izay miverinay le fantaniko aiza ho aizany mety anatanterahana an'izany raha ohatra ka ireo ministera ireo ary no nahena ny budget eo ampelatana nefa tsika manana le ambition be anatanteraka n'le PNPS mino fa tsy zanga ma ny tokony hipetrahan'le fanontania satria za ministera mimponina kely fa tsy lehibe ny gouvernementfa zao ny resaka LFR tsy afaka miresaka an'iny ahako tsy afaka miresaka ny en'olona ary tsy afaka miresaka ny eny raha teo koa satria tsy nivoako fa ny azoko tenenina ny ministera mimponina ohatra raha miresaka ny LFR ianao tsy voakitika ny anay mijanona tamin'iny tsy moay mihitsy ny anay na ny kely tsy tratra ny kopy tiako tenenina anao hoe zay le ady atao de mitenitsika ny resaka famatsim-bola n'lay PNPS ao anatiny mihitsy zahay zao eo anivon'ny ministera teknisianina amin'ny ministera zao miara-miasa kaiky amin'ny mpamatsy vola na ny antsoina hoe PTF partenaire technique et financier amin'ny famolavolana an'izay teti-bola ilain'izay hoentina any amin'ny conférence des bailleurs entina any amin'ny conférence des bailleurs tena miaraka mihitsy ary ny UNICEF amin'izao fotoana izao no atsotsika hoe mitantana fiteninay azy moa zany ao amin'ny ministère milidy au niveau eo anivon'ny PTF eo anivon'ny mpamatsy vola ny resaka fiahina ara-tsosialy de eo anivon'ny gouvernement tandray ny ministera ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy no mitarika an'izay ny tena marina moa ny asanay asana fandrindrana rôle de coordination no tena asan'ny ministera ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy satria tsara ho fantatritsika fa ny asa tao momba ny fiahina ara-tsosialy eny be de be manerana amin'ny Madagasikara fa tsy mirindra le izy de samy manao zay tiany atao ary lazaiko zavatra ary nareo eo mpanaovana an'le hoe mapinina na cartographie na sary zany sary ny intervention sociale rehetra eto Madagasikara zay eo amin'ny ministera amin'izao fotoana izao de za miteny anareo ny akamarony de any atsimo daholo fa miresaka amin'ny PAM ianao isan'ny zone d'intervention amin'ny faritra atsimo miresaka amin'ny USAID ianao zone d'intervention amin'ny faritra atsimo miresaka amin'ny FNUAP ianao zone d'intervention amin'ny faritra atsimo ny nefany aiza ny faritra manitra indrindra eto Madagasikara ny faritra atsimo miteny ianao zao taremarika miteny ianao Tananarivo de omeko taremarika ianao i Abraham amin'izao tany fahantrany eto amintsika zao ny faritra Androy dia mahatratra ny moyenne nationale zany le 1.700 fa ny Androy 7.700 ny tahany fahantrana ianao tany Androy niaraka taminay tamin'ireny fotoana ny kerereny tsika niaraka Antananarivo resahantsika io satria io ny hitatsika isan'andro ary tsika mpanao gazety ny akamaroany eto Antananarivo 1.700 ny tahany fahantrana eto zany hoe tany anatin'ny zany taremarika rehetra resahako zany aloha aleo mariako kely taremarika ny Instat 2013 daholo zany zavatra resahako zany de eto Antananarivo no 1.700 fa tsika miteny hoe mahantra ny olona eto mariny zany misy mahantra fa zao eto ianao mbola afaka mangataka eny amin'ny arabe de mety mahazo 200 mandra-parivon'ny andro mety mahazo 500 rehefa misy ariary zato foana mivoaka fa ny olona ny atsimo tsy atsimo ihany fa any amin'ny faritrany fa za miteny anareo fantrany zany mahontsa ianao nahitan'izany Abraham
tena hoe fantranana ny tsondroany eny fako raha tsy misy nga eny misy tomobile mandalo ka mba angatahany any tsy mahita composé anary ary zato na ronjato ianao satria ny any kohanina raha tsy misy tiako tenenina hoe tena mahantra fadiranovantsika malagasy fa tsy hitatsika le izy fa eto Antananarivotsika de mieritreritra hoe eto ny zavatra rehetra de zay mahatonga ana amin'ny teny hoe mila jerena le resaka intervention ny financement dia isy ny jerena ny ressource propre atsika inona ny azontsika atao eto Madagasikara efa manana proposition ny amin'izany izahay ao amin'ny ministera amin'izao fotoana izao ho atolotray ny gouvernement hoe reto ny mety azahoantsika vola avy ato anatiny satria tsika mila miantehatra amin'ny loharanom-bola sy ny loharano-karenantsika avy ato anatiny aloha ary ny filoham-pirenena ny tenen'izany tany a New York raha nanao ny discours-ny hoe ressource propre aloha de zay tsika vao miantehatra amin'ny famatsim-bola avy any ivelany de zay le nyteneniko teo hoe isan'ny lahara-pahamehana amin'ny conférence des bailleurs zay ho tanterahana amin'le teneninao hoe afaka enim-bolana efa misy ny any Lima amin'izao tsika amin'ny teny zao androany 7 octobre mihitsy fa iny moa miaraka amin'le bailleur le ataontsika hoe traditionnel banque mondiale sy ny FMI fa le amin'ny volana marsa ny arahana hatramin'ny mpamatsy vola tsy miankina le investisseur vahiny hiaraka eo daholo fa isan'ny dossier goavana ary tena miasa mafy amin'izany zay amin'izao fotoana izao mba azahoana an'izay famatsim-bola resahanao zay mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka politika kely angavikanao hitafy an'le kasiketina mpanao gazety rehefa resaka politika kely isika anisan'ny kabary nentinao foana matetika amin'le fampiroboroboana ny vehivavy tamin'le fividianana be ny tanàna farany teo ireny ny fampirisihana ny vehivavy rotsaka eo amin'ny sehatra amin'ny politika raha ny antotanisa voaray ho an'ny fividianana be ny tanàna teo de 9 isan-jato ny vehivavy lany be ny tanàna ianao anatin'le ministera ny fampiroboroboana ny vehivavy ahoana ny mety ho fijerinao an'izany hoe leo amin'le toe-tsaina mihitsy ve zany tena mbola tsy ampy sa le vehivavy ny tsy maharesy lahatra sa le vehivavy ny tsy manana an'le fahaiza manao ka mahatonga an'izay hoe ambany de ambany zay ny tany vehivavy lany io be ny tanàna raha oharina tamin'ny CT ny tendrena teo sy ny CST de tena ambany na tany amin'ny be ny tanàna voafidy teo aloha ihany koa de tena mbola ambany zany zany ta zany 9 isan-jato nefa de raha miresaka ny famatsim-bola isika ny resahanao teo ny filoham-pirenena tany Nations Unies ny resaka nangataka misimisy kokoa ny fandraisana andraikitra avy eo anivan'ireo firenena lehibe mba tsy tenenina mihitsy hoe tena nangataka hoe apio le vola ho an'ireo tany andalam-pandrosoana anisan'ny fipetrapetraka ry zareo ty hoe développement durable resaka genre reny rehetrarehetra ireny ahoana ny mety fijerinao an'izay tena ngeza be mihitsy io mialohan'ny atongavako any amin'le valim-panontaniana de aleo hiverina kely satria isan'ny tao anatin'ny OMD zay resaka autonomisation de la femme zay de mbola tafaverina indray izy amin'izao ODD zao ary ataontsika hoe mbola goavagoavana kokoa ary isan'ny zavatra tokony napetraka tao anatin'izay fotoan'izay le fitovian'ny parité zany ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy miditra an-tsekoly ho antsika eto Madagasikara tratratsika zay zavatra zay tanjon'izay eny anivony classe primaire mihoatra no ny ankizy laza ny ankizy vavy miditra an-tsekoly eto Madagasikara fa eo amin'izay ny olana vao tonga eo amin'ny classe secondaire manomboka après aorinan'ny fanabeazana fototra zany le base iny de mitsoaka andaharana amin'izay ny ankizy vavy de inona ny antony io mifandraika amin'le campagne vao nataonay tao amin'ny ministera mbola ao anatiny mihitsy zay amin'izao fotoana izao nanomboka ny volana jiona moa no natao ny lancement an'io campagne io zay engagement an'ny vadin'ny filoham-pirenena rehetra teto Afrika de ny antsika koa nanao an'izany signature zany tany Addis Abeba tamin'ny 30 ny volana janoary 2020 de nanao engagement hoe hiady amin'ny fampanambadiana zaza aloha loatra de mifandray zany zavatra resahako anao zany satria ny ankizy vavy vao vita ny classe primaire de alefa ny ray aman-dreny ny manambady tsy le ankizy akory no misafidy manambady ary io tena zava-doza mihitsy ho anazy nanao tournée tamin'iny faratra avaratra iny nandeha nanomboka taty amin'ny faritra Sofia tonga tany Diana fa tena zava-doza
doza lazaiko anareo eo le kolotsaina eo manko mila jerena zay na tonga anay nanao approche teny anivon'ny vahoaka mihitsy nanao zay ny antsoina hoe dialogue des acteurs mihitsy teny anivon'ny commune madinika tsirairay avy inona ny antony le fomba mampanao any ianao tsy afaka miteny eto Antananarivo ohatran'ny eto Antananarivo alefa so mianatra ny ankizy fa aza alefa mivaritena alefa so mianatra ny ankizy tsy zany ny any fa ny réalité any afa voalohany aloha mahantra le ray aman-dreny de alohan'le ray aman-dreny ao anatin'le dialogue io misy olo tena ny ray aman-dreny io de ozy izy ahoana mory zareo no iandrasanay 17 taona mahery ny zanakay vao alefanay mandeha manambadiko tsy efa telo ny zanany amin'izany tsisy olona makatsony izy aty aminay ozy izy mila n'le eo amin'ny 14 ans 15 ans eo ny ankizy no tian'ny lehilahy satria zay le culture any le ray aman-dreny amin'io fotoana io mahazo omby anankidimy takalon'le zaza zaran'le ray aman-dreny ara sitranay omby dimy mba ahazotsika tsaina ve omby dimy ntakalona ankizy vavy anankiray amin'ny faritra maro eto Madagasikara mampalahelo mahontsy zany ary reo ankizy ireo eritrereto fa raha ankizy latsaky ny 17 taona mbola tsy ary ny vatany avo dimy eny amin'ny tany vehivavy efa lehibe zany ny risque amin'ny fahafatesana na ny complication eo am-piterahana misy zaza manana fahasembanana no ateraky reny ankizy reny akoatrin'ny zavatra iainany any amin'ny fony sy ny sainy ihany satria ankizy kely izy de mifandraiky amin'izay le zavatra resantsika hoe fandraisana andraikitra ny vehivavy tsika ngera mijery eto Antananarivo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fotsiny vehivavy raha tsy diso any akamaroan'ny lany teto Antananarivo vehivavy avokoa capitale ny resahako eo de tamin'ny fifidianana be ny tanàna moa vehivavy ny betsaka candidat ary vehivavy ny lany be ny tanàna teto Antananarivo fa any amin'ny faritra aza eritreretintsika hoe ohatran'ny eto Antananarivo za zany tena mangataka atsika rehetra mihitsy raha azo atao ndao mba hitetitety an'ity Madagasikara ity fa zay ny hitako zavatra ngeza be azoko amin'izao za ministra zao mahita ny hatrany kodaoda tany any de mahita hoe zao ny réalité fa tsy Antananarivo tompoko Madagasikara fa ny réalité any zavatra hafa akoatran'izay ho an'ny faritra avaratra mbola misy ny resaka religion tsy sanatria manenjika ny silamo fa ny fivavahana silamo tena betsaka any ary reo tsy mila makany mairie marina fa tsika miteny hoe ny lalàna tamin'ny 2007 de 17 taona no âge matrimonial ny afaka manambadina ny ankizy lahy ny ankizy vavy fa any tsy mila manao an'izany izy fitainy any nanany izy ary afaka manambady be dehibe fa iny moa fomba niny de miteny any mihitsy ny olona tany hoe nareo raha te hampahomby anty etsika ady amin'ny fampanambadiana zazy ity ndana mihitsy nareo manatona ny chef religieux any amin'le tanàna za moa ny eona tamina mpanjaka mihitsy nanao an'izany hoe mba ndao hiara-iasa fa tsy vitany hoe alefa inona moa sport mandeha amin'ny TV plus sy ny TVM tsy izany mihitsy ny fomba fiasa amin'io ka mifandray zay zavatra zay Abraham manomboka any amin'le ankizy raha raisitsika zao ny taona 2000 raha ataontsika hoe 15 taona le ankizy vavy tamin'izany fotoan'izany 30 taona izy 15 taona ty aoriana ahoana moa ny andraisany andraikitra ny akamaroan'ny ankizy vavy ary zay teneniko anao zay hoe tsy nianatra zay ny problème eto Madagasikara mavita amin'ny primaire izy fa zay ny farany fianarany de avy eo ny ankizy lahy amin'izay no mandeha hatrany amin'ny lavitra aza Antananarivo foana ho any raisina ohatra Antananarivo zany efa hitantsika io tsika raha manana be ny tanàna vehivavy eto Antananarivo zany hoe efa raha amin'izay resaka hoe autonomisation de la femme zay fa lasa lavitra na izany na tsy izany eto Antananarivo nisany mbola olana angamba amin'le maha capitale atsika satria tany New York koa ny nahita an'izay zavatra zay ny olana ho an'ny firenendehibe ho an'le resaka vehivavy io de le violence conjugale variana be ary io na ny statistika niny stat raha mampiseho an'io tsy mifidy saranga na inona moa zany niveau de vie zany io tsy mifidy an'izay io fa na ny vehivavy anatina tokantrano eritreretinao aty ivelany hoe tena tsara be kory zareo zany
fa ao ny daroka sy ninona kay tena tsy takatritsika mihitsy ny zavatra mitranga zany ny olana iainantsika eto Antananarivo eto akoatran'izay moa ny resaka asa dia ny fampanambadiana koa mbola voakasika analamanga mihoatra ny 500 isan-jato ny tany ankizy vavy manambady 5 taona eto analamanga zany rehetrarehetra zany eny no zon'ny vehivavy edina ka mamela ay ianao i Abraham Iarahaba aloha andreo vehivavy rehetra candidat tamin'iny fifidianana iny natratra 3,700 ny candidat tamina candidat miisa 7800 teo angamba nisan'ny candidat manirana Madagasikara dia ny 3,700 tamin'ireo ny vehivavy mila courage zany dia arabaina manokana ihany koa moa ireo lany tamin'izany ny antenaina dia mba hitombo kokoa noho izay zavatra ary io indray misy fiara-miasanay amin'ny PNUD dia misy koa ny société civile ny gender links zay miara-miasa akaiky mihitsy amin'ny ministera hoe inona no ataontsika mila formation dia amin'izao fotoana zao zahay eo anivon'ny ministera efa anao formation ho an'ireo vehivavy maire ireo anao an'izay fiofanan'izay mba tena ho hita koa fa tsisy teny hoe ay vehivavy le maire ohatra mampatsiaro ana nandeha avion zay tany Inde kay vehivavy le pilote nozongozona be le avion de izy le olona rehetra tsy mahagaga fa vehivavy tsy tsara ny zavatra ohatran'izany mety mba hoe ohatra mitondra tomobile iny vao mifilambilana ny eo aloha dia vehivavy indray no mitondra ny tomobile io resahana mahakasika an'izay koa ny resaka politika tsara ho resahana ny resaka ianao ny toerana ministra mety hoe 3 volana na 1 bolana ahoana mahakasika ny remaniement satria ny resahana be izy vao resaka ihany koa ny resaka memorandum ina ny fanazavana mety ho azonao mety isy ve zany remaniement zay mety ho tanteraka ve zany memorandum zany ny gouvernement voalohany 6 volana teo tamin'ity république fa efatra teny resahako dia niditra ny gouvernement faharoa efa andalo ny fa 6 volana koa zay any amin'ny 520 ny volana any ny fanapahan-kevitra momba an'izany resaka remaniement zany dia an'ny filoham-pirenena irery any raha changement de gouvernement mihitsy moa zany ny eritreretina dia an'ny filoham-pirenena raha remaniement eo anivon'ny mpikambanao amin'ny gouvernement dia an'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny azoko tenenina fotsiny dia izao misy ny antso misy ny signal avy any amin'ny opinion publique amin'izay resaka remaniement zay misy koa ny signal avy any amin'ny panneau politique amin'izay resaka remaniement zay raisiko eto ngamba ny tenin'ny filoham-pirenena tany Sainte Marie nisy mpanao gazety tany na ny tany azy dia manoloana ny raharaham-pirenena tamin'izany fotoana zany Hermad sy ny sisa dia hoy izy hoe voaraiko eniko ny antso avy any amin'ny vahoaka dia za mino fa eniny koa ny antso avy any amin'ny vahoaka anjarany no mandray ny fanapahan-kevitra rehetra izy no mahita raha izaho manokana dia miteny foana hoe ny manao izay maximum sy ny mety indrindra no ezahana amin'ny fotoana andalovana eo amin'ny ministera ary ametraka tsara ho an'ny vahoaka sy ho an'izay andimby ao arinao fa izy ny tompon'ny fanapahan-kevitra ao amin'izany rehetrarehetra zany fanontaniana apetraka ny olo izy ty sady fanontaniana farany apetraka ihany koa raha mato ministra hontiana rialy ve rehefa tsy eo amin'ny toerana ministra izay tsony satria tsy ho eo amin'izay toerana ministra izay mandra-pahafaty iverina amin'ilay fanakianana mahazatra anao hatramin'izay ny azoko lazaina aloha i Abraham dia nisy fomba fijery vaovao azoko zany hoe rehefa taty ivelany ianao dia iny fasitanao iny ny hitanao dia rehefa miditra ao anatiny indray ianao ohatry ny zavatra rehetra io dia avany indray ianao dia ay misy côté ohatran'izao zay le teneniko hoe réalité ohatran'le hoe eto Antananarivo io dia mieritreritra ianao fa Antananarivo Madagasikara ka ianao rehefa tena mandeha any amin'ny faritra any mbola zavatra hafa koa tiako tenenina hoe namolavola zao fandalovako tao anaty gouvernement zao ary tsy nanenenako mihitsy satria tena nahitako zavatra be dehibe mety misy mitombona ny tsikerana ataoko tany ivelany ary mety misy koa tsy mitombona fa za zao ministra zao no mahita zavatra be dehibe mihitsy
za miteny anao i Abrahama na resaka aloha tonga de tenenina eto na resaka karama fotsiny ary ka izy ity tsy araky ny resaka nivelany ihany sy ny kritika atao fa raha tianareo de afaka etiko eo ny fiche de paix fa saky netiko teto aminao teto ndra ny Abrahama mba jereo kely ty fiche de paix ako ty zao vola raisiko ary nanaovako compte manokana mihitsy ny karamako sy ny avantageko fa tsy mahalony hofatraniko akory tsy mahalony hofatraniko akory tiako tenenina hoe ny réalité hafa mihitsy rehefa afa ao anatiny ianao de ny zava-dehibe ny fahaizanao mampifandray tsy ny manova hoe iova de za zany manomboko zao de anao fisainana ohatr'izao non zay mihitsy ny tena ngeza be hoe tia ny hitako taty ivelany a tia ny hitako tato anatiny a mamolavola olona tsara kokoa zay any aoriana hafa ny fiche de paix de hafa ny avantage fa akoatran'izay mety misy fa matsimbola hafa akoatran'izay za miteny anao a mety mbola tsy fotoana an'izao iresahana an'izany fa misy fotoana iresahana an'izany fa niaraka tamina ministra maromaro a nandeha na tournée na ohatr'izany a fa tena andao tenenina hoe misy mifadiranova ny izahay ireo fa tsy fotoana ny angamba zao iresahana an'izay fa mbola ho avy ny fotoana amoatsika zay ny teneniko hoe mbola misy devoir de réserve no mitazona am'izao fotoana zao ary na tsy eo amin'ny gouvernement tatsony ary ianao tadidio fa misy eo amin'ny enim-bolany ianao tokony manaja an'izay fa tsy hoe vo mivoaka amin'ny gouvernement da petako daholo am'izay reto olo reto a zay koa le etika zay le etika amin'ny fanaovana politika fa tsy hoe rehefa miala ao anaty gouvernement da de lasa mpanohatra am'izay a fa ataoko tsy zany mihitsy fa ny fomba fijerinao ny lasa miova eny ara-misaotra anao raha mato-ministra nanaiky ny vahiny a teto amin'ny fandarana eto amin'ny radio plus androany ray minitra hitinao amaranana ny fandarana ao anty androany ty ny amaranako azy de mitodika amintsika vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandaharana zao manerana ny Madagasikara manerana an'izao tontolo zao raha ny 5 taona fotsiny no raisitsika 2000 à 2015 ny emotra ny firenena maika moa fa raha raisina tamin'ny fotoana nahazoantsika amin'ny fahaleovantena ny ray aman-dreninay raha miresaka de miteny hoe tsy ohatr'izao mihitsy ny tamin'ny andronay misy tanàna andehanana eto Madagasikara rehefa mahita an'iny tena malahelo ny ray aman-dreny hoe tamin'izay taty a tamin'izay tany taty Ambatsoratra tany manko ny ry mamanay taloha ay Ambatsoratra farak'izay tanàna nafinaritra tamin'izay mbola kely de mijery an'ireny ianao aty aoriana tena mampalahelo tsisy tanàna tsy niemotra ny akamaroany zany a teto Madagasikara de zay ny anitodiako hoe tsy sanatry re olona araky ny voalaza ao amin'ny baiboly hoe firenena voaoziny ty tsy voaoziny tsika ny firenena voaozina de ambara amin'ny baiboly tsara mihitsy enao ozy ny hindrana fa tsy ampindrana ny vazaha ny vahiny no anjaka eo amin'ny taninao enao ahantra enao zao fa ny firenena asoavin'Andriamanitra kosa enao ampindrana enao fa tsy hindrana ny vahiny no angataka aminao fa ianao tsy angataka any amin'ny vahiny tsika zao mbola mangataka amin'ny vahiny tsika zao mindrana ny vahiny no manjaka eto amin'ny tanitsika de sanatria ve oa hoeketsika ve hoe firenena voaoziny Madagasikara tsia za i Abrahama mangataka kely a ioatra kely le ray minitra tany Dubai a fa tena lazaiko anao firenena miorina eo ambony désert tsy misy rano ane zany Dubai zany nefa de fandrosoana tahaka n'inona nisy fotoana moa za mahafantatra olona tena kristianina de hitanareo reny tamin'ny tsunami reny tany a Thaïlande sy ny sisa tsunami tany Japon de misy miteny amiko tsy mahagaga fa reo koa ne firenena manompo sampy reo koa ne firenena ohatr'izao aizany tsy hotratra ny tsunami de ozy a hoe raha zany ny raisonnement arahana zany tsika eto Madagasikara ndany ianao mandeha fantatrao zany Abrahama makany am-piangonana fa ny fiangonana eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ny akamaroany miditry indroa zay moa protestante de jereo ny fiangonana protestante fa miditry indroa daholo taloha miditry indray dikan'izay tsika mandeha mivavaka daholo mendrika an'izao ve ty firenena ty so de ny fotsika tsirairay mila jerena amin'izay manomboka eto fa tsy firenena voaozina akory Madagasikara za tsy te ahita raha samy velonay neto tsika de afaka 15 taona amin'ny 2030 de mbola ifampijery de ifanome tsy mitahaka an'izao fa tsy mba higioka ny arenany ty fireneny ty amin'izay
zay ny amany amarana koa tapitra ndray minitra sasany misaotra anao raha mato minisitra nanaiky nasaina teto amin'ny fandarana eto amin'ny radio plus sy eto amin'ny TV plus Madagasikara misaotra antsika rehetra ihany koa eto amin'ny radio plus sy eto amin'ny TV plus Madagasikara nanaraka sy nanjoeny ity fandarana ity ho an'ny androany manome fotoana antsika rehetra indray amin'ny manaraka tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra tompo